fiangonana katolika tsy manaiky ary tsy anaiky ny fanabadian'ny olona mitovy fananahana. Andavamamba anjezika faharoa fahoriana fotoam-pahavaratra. Orinasa Fagaba ananantro saraka amin'ny 20 miliara ariary ny fanjakana hoy ny GFP. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitavana indray noho tsy tiako ny tokantranonao amin'ity hariva ity tonga sondra ianao ato anatin'ny fotoana ny famparalam-bavao ny fahitalavitry ny MPS manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao politika avy hatrany nanao tombana ny fomba fitantanana ny firenena atao anatin'ny 5 taona lasa teo anivon'ny vovonana RMDM tamin'ity androany ity. Nandritra izany no nanamafisan'izy ireo fa ho satro ny ivoan'ny malagasy ao anatin'ny lavaky ny fahantrana raha toka mbola fanoerana botolo ny mpanohitra no misy eto Madagasikara. Mila fanjakana sy mpitondra mahay miaino ny firenetsika ho hatrany ny teo anivon'ny RMDM tamin'ity androany ity. Fanadidina nataony Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Tsy misy afa-tsy ny fankahalana sy ny tsy fitiavana ankitsirano ny filoha Marc Ravalomanana sy ny RMDM no nisongadina tao anatin'ny fitaom-pitondrana 5 taona lasa hoy ny teo anivon'ny RMDM. Nijorony ary ny tombontsom-bahoaka ny filoha Marc Ravalomanana saingy fitsipahana ny hevitra izay atolony hatrany no nataon'ny fanjakana. Vokany gisitra maneran-tany Madagasikara ary vahoaka farany mahantra indrindra ny malagasy. Rehefa latsaka ny valana letra coronavirus nanome sosokevitra ny RMDM tamin'izany fotoan'izany hoe hidio ny sistantsika mba tsy hatafitra n'le valana retina eto amin'ity firenetsika ity. Miteny izany 10 mars 2020. Nivaly teny mpitondra tamin'izany fotoana izany hoe ny tadiavin'ny RMDM sy ny mpitondra ny RMDM na ny président Marc Ravalomanana tamin'izany dia hoe hamotika ny toe-karena ny firenena mba tsy hatratrarana ny kanjony eto amin'ity firenena ity. Zareo ny famadihana an'ilay resaka hamotika n'ilay toe-karena. Tonga ny 20 mars taona 2021 nidina ilay sistany. Nanina ilay sistany nidina efa tafiditra ato anatiny ilay olona nitondra ilay valanaretina. Dia fanontaniana mipetraka nanahoana ny toe-karena antsika fa tsy nidina le sistany tafiditra le valanaretina ahoana le toe-karena antsika am'izao. Hoy n'izay indray ny RMDM hoe non tsy mety re, andao entanina ny olona hanao vaksiny mba hiarovana ny aina. Io vaksiny io mpitondra fanjakana ihany io andao isika hanao concertation nationale ifampiresahana ny zavatra rehetra zay atao eto mba hanavotana ny Madagasikara fa latsaka katerena ty firenena ity. Ny mpitondra ihany no mieritreritra manenjika ny mpanohatra mafy mitady seza reo hoe mitady an'izao reo tetezamita ny tian'ireo atao hoe zao hoe fa tsy mila an'izany fifampiresahana zany, tsy mila an'izany concertation zany. Niezaka daholo zao rehetra zao, nitsangana ny ray aman-dreny, nitsangana ny zay rehetra, nitsangana daholo ny olona rehetra niteny an'izany concertation zany mandraky tiny aroany. Isan'ny olana fototry ny tsy fandrosoana ny endrika fankahalana sy ny fanaratsiana ataon'ny fanjakana ny mpitondra rehetra teo aloha. Tokony ahandray ny hevitry ny hafa ny fanjakana raha tena misy ny fitiavan-tanindrazana. Hoe ela loatra ny fambolena vary eto Madagasikara satria rotona vao mamokatra. Dia aleo manafatra atsika satria fa sahirana loatra le vahoaka malagasy. Inona nahatonga le vahoaka malagasy sahirana? Ary avy aiza le fahasahiranana vahoaka malagasy? Latsaka avy any an-danitany ve le fahasahiranana? Sa naniry avy any ambanin'ny tany? Inona ny antony? So dia le fahasahiranana mihitsy no tsy hay. Raha hay manko ny poirany dia hay ny vahaolana. Raha ny fitantanana ny firenena ao anatin'izany rehetrarehetra zay dia hitatsika ny navoaky ny Banque mondiale farany teo farany hidiny Madagasikara amin'ny fahantrana. Ny filoham-pirenena miteny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso
fa niatsy mamiteny fa hoe Madagasikara farany indrindra amin'ny fahantrana sy fahasahiranana eto ambonin'ny tany androso amin'iny itsika amin'izay toetsaina resako zay. Hosatrotra ny voany gasy ao anatin'ny fahantrana raha toka mbola ny fomba fitondrana teo no hotohizana eto amin'ity firenena ity ho hiatrany ny fanazavana. Eo amin'izay lafomba voan'ny politika izay hatrany tolona amin'ny endriny hafa mihitsy no iseho manomboka amin'ny taona vaovao avy io ho hatrany ny pasteur Edouard Tsarame Androany. Raha fifidianana madio no nitakin'ny vondron'ireo kandida dia ady ho an'ny fahaleovantena marina ho an'ny firenena kosa no hitranga manomboka amin'ny fiandohan'ny taona. Omafy no tamin'ny taona 2024 izay nandraisan'ny fahefana teo aloha no miandry ny fitondrana amin'ny taona 2024 avy izao io ho hatrany nambarany ity mpanao politika ity araka izao tato-bavao tateriny Germain Menjanary sy Manora Andriamalala izao. Efa mazava amin'ireny endrika fanambarana nataony Ray aman-dreny ara-drazana ireny izay tonga hatramin'ny fanomezana feptaona amahana ny olana. Tsy arahana antoko intsony na vovonana politika ny tsy fankasitrahana olona mizaka zo-pirenena vahiny hitantana any Madagasikara fa ny vahoaka malagasy 20% nanaovana fanadiadiana hoy ny Transparency International. Omafy ny rivotra politika iseto manomboka ny taona 2024 hoy pasteur Edouard Tsarame. Niady atao amin'io taona ho avy io sy amin'izao fotoana izao niady dia hoe ady ny malagasy sy ny vazaha. Ary zany mieritreritra fa mety hiombom-peo sy hiombo-po ny malagasy amin'ny taniny. Fa be loatra ny antso-jay iainany gasy amin'ny resaka tany io zay. Tadiditsika fa noentin'ny président Andry Rajoelina nanongana ny président Ravalomanana ka resaka tany. Tsy tany ho an'ny vahiny fa tany. Ity moa tsy hoe nalainy vahiny ny tany. Fa président Ravalomanana président de la République nijery ny tombotsoa ho an'ny firenena. Ho an'ny taranaka faramandimby dia izay no nanonganana azy resaka tany zay. Fa ity tany razantsika ray manontolo ity mihitsy ny lasany vazaha, anjakana vazaha iza ny anaiky an'izany. Tsisy olo anaiky an'izany ka izay le tenenako hoe ho sarotra satria na anareo hanagadra na hamono tsy misy olo anaiky ho ataonareo andivo ito gasy nrazanay tsy nanaiky an'izany zay koa tsy anaiky an'izany hoe mbola andeha ho zanatany Madagasikara non. Efa ela no ny antsoina fampihavanana sy fampiresahana saingy ny ziriziry hatrany ny andaniny. Noho izany tsy fifampiresahana intsony no vahaolana mety ho arosony ireo mitaky fahaleovantena marina ho an'ny firenena. Efa manangasanga ny fananganana gouvernemanta mirazotra nataon'ireo ray aman-dreny ara-drazana ho hatrany ny fanazavana. Fanaembotra amin'ny 30 Janoary 2024 avy izao ny didim-pitsarana ho an'ny solombavambahoaka fetra Ralambozafimolona raha tokony voaka androany izany. Indrona embotra araka izany ny didim-pitsarana momba azy raha efa saika tamin'ny 12 Desambra lasa teo ny tokony navoaka izay didim-pitsarana izay. Raha tsy aivina no samboriny mpitandro filaminana anterisetra tetsy Mahamasina nandritra ny etsiky ny vondron'ny kandida ny 9 Novambra lasa teo ny solombavambahoaka fetra Ralambozafimolona ary nitazomina 10 andro teny fiadanana. Avy eo fa tena voaka fa teo ambany fanaramaso ny fitsarana ity solombavambahoaka ity. Fitarian'olona idina andalambe ny fisatra ny ampangana azy nanambara moa ny mpisolo vava azy fa misy ny dingana tokony arahana araka ny voalazan'ny lampanorenana rehefa misy ny fisamborana solombavambahoaka ao anatin'ny fivoriany parlementaire tahaka ireny. Rehefa misy ny fisamborana tahaka ireny araka izany dia ny 30 Janoary indray izany vao fantatra ny didy avoaka ny fitsarana ho an'ny solombavambahoaka fetra Ralambozafimolona. Lafomba voan'ny politika izay hatrany siasilany ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanosehosena ny lalam-panorenana nataon'ny fitondrana tamin'ny fanaovana amboletra ny fifidianana filoham-pirenena tsy azo ekena izany amboletra izany ho ny avy amin'ny cellule de crise diovy Madagasikara androany. Ity vovonana ity izay nanambara fa tsy hiditra ao anatin'ny gouvernemanta atsangany fitondrana. Onjalalaina rana vomanana sy tahirinena.
tsy azo ekena ny amboletra natao teto amin'ny firenena tamin'ny fanatanterahana fifidiana filoha-pirenena izay hita fa fenosoka sy alabato ary tsy nandraisan'ny malagasy maro anisan-anjara hony avy amin'ny cellule de crise jiovy Madagasikara. Voaososy tanteraka amin'ny fiandrianam-pirenena vokatry ny fifidianana natao amboletra iny ka ilaina amin'ny fanarenana izany hoatran'izy ireo. Antony tsy andraisany ity vovonana ity anjara amin'ny gouvernemanta hatsanga ny fitondrana vaovao. Miainga avy amin'ny fianonan'ny olo-pirenena eny fotony no hamantarana sy hanangonana ny hevitr'izy ireo ka azona mamerina mahatantan-dalàna amin'ny Madagasikara. Tsy misy afa-tsy mifampiresana ihany no ahafahana mamany olana eto amin'ny firenena ho hiatran'izy ireo. Olona napetraka amboletra amin'izao miteny izao dia nanaro ny zoom-pirenena mamalagasy azy fa mitafy kosa ny zoom-pirenena frantsay. Zany no antony mahatonga anay zany tsy manaiky ny amboletra atao amin'ny fametrahana any filoha mitarika amin'izao fotoana izao zany ity fiainam-pirenena ity. Izay cellule de crise koa dia manambarany amin'ny tsy handray anjara velively mihitsy ao anatin'izay gouvernemanta ahatsangany izao mpitondra ankehitriny zao zany. Ka rehefa mandeha sens unique zany ny politika dia fantatritsika tsara fa manana ny tanjony ny andaniny. Dia ho an'ny aty ankilany mila ny fandraisana anjara ny olo-pirenena rehetra, mila ny fiainona ny olona rehetra, mila ny fankatoavany ny olo-pirenena rehetra manoloana ny zava-misy, mila fampahafantarana ny olona rehetra ny amin'ny zao angeny ao ambadiky ny raha politika misy amin'izao fotoana dia izay zany zao dingana ataonay izao. Dia rehefa mandeha sens unique mpitondra fanjakana dia mazava loatra afantatritsika ny fiatraikany izay ilay ataonay foana hoe fanjakana jadona. Ka raha hanao politika zany dia tsy maintsy mihaino ny hafa aloha, tsy maintsy miresaka, tsy maintsy mifandinika ary misy fitsipika hifanarahana na amin'ny fanomanana fifidiana raha ohatra ka règle démocratique no resana zany mitondra firenena. Antoko politika 520 no mivondrona ao anatin'ity vovonana ity. Maro lafy ny hetsika politika efa nandraisan'izy ireo anjara, anisan'izany ny hetsika fotsy sy ny hetsika nokarakarain'ny Ray aman-dreny ara-drazany. Nanambara nefa ny avy amin'ity vovonana ity fa tsy miray feo amin'ireo Ray aman-dreny ara-drazany momba ny fananganana gouvernemanta ataony ARFM. Fa tsy misy firenena mandroso ao anaty korotana hoy ny vondrom-pirenena misahana ny fanelan'ny alanana na ny groupe national de médiation androany malona ny raharam-pirenena misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Miantso fiaraha-midinika hatrany araka izany izy ireo mba ahafahany Madagasikara tsy hiverina ao anatina korotana ara-politika tahaka izao. Tato-pavaony Jessica Miray sy Mathieu Prince. Tsy afaka androso mihitsy Madagasikara raha anatina olana politika toy izao hatrany. Tsy misy afa-tsy ny fifampiresana sy ny firosona amin'ny fiaraha-midinika ihany araka izany no vahaolana voalohany. Ny volana Novambra, izany hoe melohan'ny fifidianana filoham-pirenena teo no efa nampitandrina ny amin'ny mety hahasarotra ny toedrarà ny GNM. Anisan'ny fisehon'izany amin'izao ny firongatry ny tsy fandriampahalemana, ny fanaparam-pahefana ataony mpitondra fanjakana toy ny fisamborana tsy ara-drariny. Dia ny fahatrapahana fa hoe tsy misy firenena androso ao anatin'ny korotana. Noho izany zany dia ny tompona andraikitra rehetrarehetra isa tokony amin'ity firenena ity zany dia tokony anaiky hiaraka hidinika, hiaraka hieritreritra ampitoniana hoe ahoana ny fomba azahoana ny filaminana ka ahafahana mandroso ao anatin'ny fampandrosona ny Madagasikara zany. Satria raha ohatra ka mikorotantsika zany dia mehahatra foana ny firenena zany. Tsy misy fampandrosoana avany eto Madagasikara fa variana amin'ny hevitra politika ny mpitondra hatramin'izao. Hatreto anefa tsy mbola misy mihitsy ny finiavana avy amin'ny fanjakana amin'izay fiaraha-midinika izay. Tsy mandroso mandeha makany amin'ny fampandrosoana mihitsy zany fa ao anatin'ny adevitra politika foana dia eo foantsika zany ao anatin'ny adevitra politika dia tsy mandeha makany amin'ny fandrosoana mihitsy zany le resaka dia ny antony lasa mehahatra ny vahoaka ary lasa mihitsoka ny firenena zany. Manomboka androany iova ho groupe national de médiation et de réflexion na GNMR ity vovonana ity. Vonona amin'ny fanelanelana ary tsy andanina amin'izana amin'izany GNMR raha sanatrika isy ny korontana. Raha milamina kosa ny tany dia isy ny fampieritrretana ahafahana miaro ny Madagasikara.
Fa tsy nisy ny nangirana ny totongana ny fiainam-bahoaka tamin'ity taona 2024 ity taona mafy indrindra ho an'ny malagasy ho ny fanaon-kevitra hafa. Tsy misy asa-panjakana paika mivantana amin'ny fiainam-bahoaka fa asa tsy mahavita andro, tsy mahavita taona no matimatesana ankoatra ny fiainana andavanandro. Potika ny toe-tsain'ny malagasy izay nivolena atao anatin'ny tsy fanaran-dalàna. Ando miaratiana ny ary tanjona. Any amin'ny tsy mivonto ny manaintaina hoy ny fitenenana tsy nisy nipaka tamin'ny fiainam-bahoaka ny asan'ny fitondram-panjakana ka nampitotongana hatramin'ny sosialy tamin'ity taona 2022 ity hoy ny olom-pirenena. Zatra notolorana fotsiny ny malagasy fa tsy misy fitsonjovana maharitra sy tena ilain'ny vahoaka. Simbatra amin'ny toe-tsaina any ka mikorosofana ny fiainam-bahoaka manjaka ny gabraraka. Fa ny akamona eo ny fomba fisainana mihitsy ny efa tsy mety le fisainana mihitsy le fa miandro eo tsy vahaolana ho malagasy fa mame asa azy ny vahaolana aingana indrindra satria ao na amin'ny tenin'Andriamanitra hoe zay tsy miasa ka tsy inana tokony hiasa daholo olona rehetrarehetra dia anjara amin'ny fanjakana mamorona asa ho an'ny vahoaka rehetrarehetra arakaraky ny sokajo-pahaizany zany maray aman-dreny azy fa tsy dikan'izany kosa aloha dia andry angataka foana fa tsy maintsy miezaka lahara-pamena ho amin'ny vahoaka aloha dia sakafo zay ny lahara-pamena ho amin'ny vahoaka nefa izany koa ny olombelona saina vatana fanahy sikisana daholo izy telo fa raha vao misy tsampiny ray am'ireo dia mitongilana ohatra ny vilany toko anankitelo izy ka raha vao misy vilany mitongilana tsy maintsy mianjery io vilany io na tianao na tsy tianao. Vahaolana aloha zany misy vahaolana naroso fa fahitako an'ilay izy ngamba natao vava fotsiny mihitsy ilay izy fa tsy naplikena tsy hay izay zavatra ataony zareo any hoe inona le atao le izy fa le izy aloha tsy mipakaty amin'ny vahoaka aloha zany zao le izy hatreto dia dabe manko zao ny olona manantena amina resaka vidim-piainana hoe ahena le ahenao vidim-bara ahenao vidin'izao zany sarosarotro fa ny amin'ny za mahita hoe fa ny any amin'ny fahefany vidiny tsirairay mihitsy ny any tokony ampitomboana raha ohatra hoe anampiasa mandray karama-isam-bolana zao tokony jerena le karamany hoe tokony atao hatreto fa hatreto ny zakan'le vidim-piainana dia lasa tsy masahana an'le tolotra tsoa zany tanady ao amin'le izy dia lasa misy pression be. Tena efa marefo daholo mihitsy ny ao amin'ny tanànanay tena marefo tena nay matsy tsy mba misy orinasa tsy mba misy usine ambanivohitra dia fambolena sy fiompiana ny tena misy nefa le fambolena sy fiompiana tena miravoravo tanana mpangalatra sy le vidin'le iny izy ty teo ny fanafodim-biby ny masom-boly efa zany efa tena misongotra daholo koa. Faran'le olona na ny mpiaina saraka tsara tsy misy asa izy tena marefo tena nefa ny sosialim-bahoaka. Fakatahaka ny mpitondraka nefa tsy matotra amin'ny fitantanana tsy mahagaga raha izao no iainan'ny malagasy ho ihany ny fanazavan'ireo olom-pirenena. Tsy misy azo antenaina raha mbola mitoy izao hoy ny sasany mila mpitondra mahafantatra ny tena marary ny vahoaka sy matotra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Betsaka ny nampanantenaina kanefa lasaky vavany fotsiny zany. Azo atao tsara nefa ny mampandroso oy kosa ny sasany raha samy manova ny toe-tsaina ny rehetra ka hampanjakaina ny fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena. Za aloha sy raha mety vao mainka raha mafimafy noho ty taona hitsahantsika ity ny amin'ny taona ho avy eo vao mainka mafimafy kokoa satria raha nijery sika tamin'izany fotoana zany dia niditra ny covid sy nohatr'izany hoe zaraina vary sy nohatr'izany fotsiny le olona dia samy vita. Dia ohatrohatr'izany ihany koa zao le endrika hitantsika amin'izao na tamin'ireny propagande sy ny tariny ireny hoe zaraina an'izao fotsiny dia rehefa vita le izy nefa dia ohatra mijanona eo fa tsisy zavatra tena hoe mitohy lava be na tsisy zavatra matotra zany tena marina. Zany hoe izay koa anisan'ny vahaolana iray mila fitondram-panjakana matotra koa raha hoe te hiala anatina fijaliana ara sosialy zany ny vahoaka. Rehefa ny toe-tsaina aloha ny miova dia miova daholo ny zavatra rehetrarehetra raha tsapa malagasy fa tany-drazany ity ny ahasoany ity ny heverina fa raha ohatra kosa vava eo ambony vavady fotsiny dia tsisy zavatra iova dia lany olo manga ve malagasy no lefa fantatra hoe any tonga dia mba manana ina moa zany ianao fahasahina mandroaka hoe ty tsy mety ty mety fa tsy avelo eo foana le olona satria efa hita zao fa misy olona tena tsy mety mihitsy ny ataony dia avelo eo foana ve. Potika ny sosialim-bahoaka midangana ny vidim-piainana manjaka ny tsy fandriampahalemana mikorotana ny fiarahamonina tsy misy mandeha amin'izay lony ny fiainana fa rotoroto lava no iainan'ny saramabem-bahoaka. Ny jiro tapaka tanàna maro fahirano manjaka ny alabotry
fanafiana sy fahakana-keriny sationany amin'ireo marary ny vahoaka ikehitriny avokoa izany ary tsy mbola nahitamba olany matipaika sy maharitra hatramin'ny androany anjarany tsirairay no mandray fanapahan-kevitra amin'ny fiainany ka tsy hanterana amin'ny fanjakana tsy mahavita azy amin'ny fizarazarana zavatra tsy ahavita taona akory ary tsy hitondra fampandrosoana ihany koa fanekeny Vatican kosa ny fitsofan-drano ireo mpifankatia mitovy fananana izany hoe ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy omaly alatsinainy 24 Desambra no nanambaran'ny Papa François tamin'ny fomba ofisialy izany ao anatin'izany fitsofan-drano izany anefa dia misy ny fepetra tsy maintsy araindra na dia nankatoavana aza nefa izay fitsofan-drano ny fanambadian'ny olona mitovy fananana izay dia mandahatra any ny fanambadian'ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy ny Eglizy Katolika miala iraro nombana sy Andry Rakoto Malala. Nambaran'ny Papa François tamin'ny fomba ofisialy omaly alatsinainy 29 Desambra ny fanomezana halalana sy ny fitsofan-drano ireo mpivady mitovy fananana lahy samy lahy sy vavy samy vavy. Nankatoavin'ny Vatican ihany koa ny fanamasinana ireo mpivady tsy ara-dalàna eo mason'ny fiangonana izay ahitana ireo nisalam-panambadiana ka norotokantrano indray. Anisan'ny fepetra napetraka ary tsy maintsy ajaina ao anatin'ireo voalaza ireo manefa ny fanatanterahana ny fitsofan-drano ivelan'ny fombafomba liturjika. Izany hoe tsy azo atao mandritra ny lamesa na amin'ny fotoana fisoratana fa amin'ny fotoana efa voatokana mihitsy. Noresin'izy ireo izany fanapahan-kevitra izany mba tsy hisian'ny fisafotofotoana amin'ny fitsofan-drano ho hiatrany ny loharanom-baovao. Novaritan'ny Eglizy Katolika ho fiantrana avy amin'Andriamanitra amin'ny olona iray na fiangonana iray ny fitsofan-drano ataon'ny mopera raha naneho ny heviny mikasika ity zava-misy ity hatrany. Raha noheverin'ny Eglizy Katolika tany aloha fa fahotana ny firaisan'ny samy lehilahy na ny firaisan'ny samy vehivavy ity no fotoana voalohany nanokafan'ny fiangonana ny lalana mazava tsara ho amin'ny fitahiana ny mpivady mitovy fananana. Manamafy ny olana sy ny fifanololana eo anivon'ny Eglizy Katolika nefa ity fanapahan-kevitra ity izay miteraka fanomerana mafy amin'ireo mpandalany nentim-paharazana indrindra any Etazonia. Malona izany dia sary-piaro amin'ny kolotsainy ny malagasy ary maro ireo fomba fanao avy any ivelany no tsy mbola eken'ny fiarahamonina eto amintsika na dia eo aza ny fanatontoloana avy any ivelany. Anisan'izany ny fanambadian'ny olona mitovy fananana tsy azo ekena ary tsy azo ampiarina eto amintsika ny fitsofan-drano ny fiarahan'ireo sokajin'olona ireo hoy ny olom-pirenena nanaovany onjalalana ranavimanana sy tahirinena fanadadiana androany. Tsy eken'ny fiarahamonina malagasy izany fiarahan'ny olona mitovy fananana izany na io lahy samy lahy na ihany koa vavy samy vavy. Ny lalam-pandrenana eto amintsika rahateo mbola tsy mankatomy fanambadian'ireo sokajin'olona ireo. Ankoatra ny tsy fanajana ny kolotsaina dia midika ho fandikana izay voalazan'ny Baiboly ny fiarahan'ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy. Amin'ny malagasy fitohizan'ny taranaka ny tokantrano amin'ny alalan'ny fanambadiana ka tsy azo ekena izany fiarahan'ny olona mitovy fananana izany. Karaha malagasy aloha dia tsy mety ho an'ny toe-po sy ny toe-tsaintsika izay. Fa maninona no tsy mety? Ka tsy izay mihitsy tsika satria tsika raha manana an'ilay tsodranorazana hoe miteraha fito lahy fito vavy. Izany hoe raha lehilahy samy lehilahy tsy afaka hiteraka ka vehivavy samy vehivavy tsy afaka hiteraka. Dia izay ny tenenako hoe tsy mety amin'ilay toe-tsaina tena malagasy. Ataon'ny olona nataony sy ny vavy sy ny lahy hoe fanambadiana dia tokony izay ny mitambatra fa tsy hoe ohatrany efa toetra ratsy zany aminazy satria hoe vavy sy ny vavy dia ifampiteraka tsy mifampiteraka nefa ireo dia tokony izay no mahatonga anazy hoe ratsy tsy tokony tsy ekena zany zay. Tsy tsofin-drano amin'izany na ny zanako na ny taranako ary tsy ekeko zany. Amin'ny maha-kristiana zany tsy mety ilay izy satria Andriamanitra raha namorona ny olombelona dia lahy sy vavy. Dia lahy sy vavy zany tokony hifady fa tsy mety zany hoe samy lehilahy na samy vehivavy zany ny hifady. Izay fotsiny ilay izy. Za zany tonga dia miteny tsy haiko hoe mety maintsy miteny fa resaka fiainana diabolika zany amiko hoe satria ohatrany hoe mamadika ny lalàna natiora zany Andriamanitra efa nitsodrano hoe lahy sy vavy dia mifanambady ny lahy sy vavy dia eny no azahoana taranaka fa tsy amiko tsy mety mihitsy zany hoe lahy samy lahy na vavy samy vavy no andeha fanambady. Raha amin'ny Baiboly zany tena hoe fahotana mahafaty zany. Zay aloha antsoin'ny Baiboly hoe sodomita. Dika ilay sodomita dia mponina tao Sodoma
dia pona Sodoma nanao an'izay zavatra zay zany hoe le lasa am'lehilahy am'le vavy mifanambady a dia nitarahantsika malala ny ravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora satria amin'Andriamanitra tena faty indrindra zany e dia amiko tena hoe zavatra tsy mety indrindrindra amin'ny maha-kristiana tsy mety zany hoe lehilahy sy vehivavy sy lasa am'lehilahy na vehivavy samy vavy ndia ho tsofina raha anao mandady zany dia raha eto amintsika eto Madagasikara aloha amiko tsy tokony izany eto. Ho an'ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana dia tsy azo ekena sy ampiarina eto Madagasikara ny fanambadiany olona mitovy fananana. Misy ireo manasokajy izany ho asany maizina mihitsy. Fa tsy manaiky ary tsy anaiky ny fanambadiany olona mitovy fananana ny fiangonana katolika ho kosa ny mopera Rafanomezatsoa Séraphin izay secrétaire de coordination ny fivondronam-be ny EVK eto Madagasikara raha nitondra fanazavana mahalona ny fivoahan'ny latsoratra an-gazety androany fa nanome alalana ny fitsofandrano ny fiarahan'ny olona mitovy fananana ny Papa Raimasina François tokana ny voafaritra ao anatin'ny fotom-pampianarana ny fiangonana katolika mahakasika ny mariazy dia ny fiarahany lahy sy ny vavy izay nanamafy ity solitenany fiangonana katolika ity fa ilay olona no tsofondrano fa tsy ny fiarahan'izy ireo onjalalana ranavy manana sy tahirinena. Miteraka resabe ny fivoahan'ny latsoratra tamin'ireo gazety avy any ivelany milaza fa manaiky ny tsodrano ny fiarahan'olona mitovy fananana sy ireo olona ny saram-panambadiana ka niverina nanambady indray ny Papa François. Raha ny voarakitra ao anatin'izany latsoratra izany dia tsy azo atao mandritry ny lamesa ny fitsofandrano ny fiarahan'ireo olona mitovy fananana. Tsy misy ihany koa nefa ny fomba fivavahana voafaritra atao mandritra izay. Manoloana izay resabe izay, nitondra fanazavana ny avy ao anivon'ny fiangonana katolika androany nilaza fa tsy ilay fiarahan'ireo olona roa mitovy fananana ny tsofondrano fa ireo olona maha olombelona azy. Mazava ny fotom-pampianaran'ny fiangonana araka ny fanazavana nentin'ny secrétaire de coordination eo anivon'ny fivondronam-be ny EVK androany fa ny fanambadiany lahy sy ny vavy ihany no azo tsofondrano sy omena ny sakramenta mariazy. Ny fampianarana katolika ny fampianarana mifototra amin'ny mariage izay tokana ihany dia ny fiarahan'ny lehilahy sy ny vehivavy izay ihany natsoina hoe mariage. Tsy miova mihitsy zany fampianaram-piangonana katolika mahakasika ny mariage ary tsy azo afangaro mihitsy amin'ity resaka ity ny resaka mariage fantenen'ny Papa mazava tsara tsika rehetra na iza na inona na to inona misy atsika dia zanak'Andriamanitra tsika ary ny eglizy ny antom-pisian'ny eglizy dia mandray ny olona rehetra izay zanak'Andriamanitra ka izay mahazanak'Andriamanitra tsika izay tsy natao aniliana na iza fa misokatra mandrakariva ny fiangonana mandray ireo olona rehetra izay mila ny famindrapon'Andriamanitra ary indrindra matoky ny fitiavana sy ny fahasoavana avy aminy zanak'Andriamanitra toatsika izy ireny mila ny fandraisantsika mila ihany koa ny vavaka ataontsika ary tsy misy na iza na olona iray azy afaka hitompo-teny fantatra fa hoe lavorary indrindra amin'izany sehatra izany nefa kosa tsy adino fa misy ny fitsipika sy ny fampianarana ara-moraly izay tsy diso satria mifototra amin'ny maha-olombelona izay ampianaran'ny eglizy katolika dia izay no tenen'ny Papa Raimasina ao anatin'ilay latsoratra raha na homosexuel ianao na tsy homosexuel ianao dia mandray anao Andriamanitra ary izay fanaisantsika an'Andriamanitra izay no atorin'ny eglizy katolika hoe ity no lalana. Jeto tsy manaiky ary tsy anaiky ny fiarahan'ny lahy samy lahy sy ny vavy samy vavy ny fiangonana katolika. Fomba iray ampidirana ireny sokajin'olona ireny ao anatin'ny valan'ny fiangonana ity fanapa-kevitra noraisin'ny fiangonana katolika ity raha ny fanazavana trany. Tsy mihitsy ary tsy isy mihitsy zany azadino zay aza ozongozonina ny fotom-pampianarana fiangonana katolika fa tsy isy zany ao amin'ny fotom-pampianarana zany ny hoe fiarahan'ny lehilahy sy ny lehilahy sy ny vehivavy sy vehivavy tsy ao anatin'ny fampianarana fiangonana katolika mihitsy zay raha ny resaka mariazy no resahako. Izany tsy milaza hoe tsy misy ilàny fiangonana an'ireny olona ireny ary tsika koa tsy afaka hiteny tsy misy ilàna azy ireny olona ireny fa azadino fa ilay niteneniko voalohany hoe zanak'Andriamanitra toatsika ny olona mandalo amin'izany fahasarotana izany ka raisina araka an'izay mahazanak'Andriamanitra izay izy raha ohatra ka mila ny fahasoavan'Andriamanitra tsy tsika ny natao hitsarana izy ireny. Andriamanitra malala izay fomba amin'izay olona tsirairay fa ny fiangonana kosa dia mametraka hoe ity no lalana raisiny zanak'Andriamanitra ary inony fa marina mandeha afahantsika miazo an'izany famonjena tolotr'Andriamanitra. Tsy manilika ireo sokajin'olona ireo ny fiangonana katolika ary tsy manakatotrano na amin'iza na amin'izy. Sanjaran'ny olombelona no mitsara azy ireny ho iatrany Papa François tao anatin'ilay antotan-kevitra fa Andriamanitra irery ihany no malala izay fomba hamonjeny ny olona tsirairay.
Lafambavao afatanteraka indray nampiakapeo manoloana ny tsy firarahina ny olana izay mahazo ny mponina ao Atsimondrano manoloana ny tsy fisitrahana rano fisotro madio ny solombavambahoaka Alain Tsimbazafi androany. Orinasa mahazo fanampiana foana ny Jirama akotsy tokony ho tahaka izao ny tolotra omeny vahoaka izay mpanjifa ho iatrany ny nambarany ity solombavambahoaka ity. Ankoatra ny etra izay alohan'ny malagasy dia mandoa ny faktura ny Jirama ihany koa ny vahoaka ka mendrika ajaina izany amin'ny alalan'ny tamberina ndraikitra ho iatrany ity député ity. Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Tapitra potika avokoa ireo orinasa-panjakana akangasisana namborana tato anatiny 20 taona izao. Eo andalam-panarahana ny dian'ny kompania pitaterana Air Madagascar, ny orinasa mpamokatra sy ny mpanjara herinaratra sy ny rano, ny Jirama ankehitriny. Raha ny zava-misy ao anatin'ity orinasa ity no jerena, hoy ny solombavambahoaka Alain Tsimbazafi. Miaina anaty azina sy fahirano ireo toerana maro manerana nosy, ary dia azahoana fitarainana na eo amin'ny rano na eo amin'ny fahatapahan-jiro. Isan-taona nefa misy vola atokana ho fanampiana tapahana ireo solombavambahoaka ary mitombo mandrakariva izany tetibola izany, hoy ny fanazavana. Mampanahy mafy ny endrika atao fanahinina famotena ilay orinasa izay ankina ny andavanandro bahoaka sy ny toekarena. Marobe ny famatsimbola izay ataon'ny fanjakana, zany hoe volam-bahoaka no entina amatsiana ny orinasa-panjakana toy ny Jirama zany. Raha jerevantsika zao zay famatsimbola zay na ny subvention mena ny Jirama ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia tafiakatra hatrany amin'ny 1638 milliards d'ariary ny namatsiana ny Jirama. Teo dia nandray fanapahan-kevitra ny hoe andeha ho jerena akaiky ny Jirama ka ampitomboana ny subvention mba hanafanganana n'izay lafiny hoe fanatsaran'izay. Ka raha ho an'ny taona 2024 manokana dia tafiakatra hatrany amin'ny 500 milliards d'ariary ny vola natokana tao anatin'ny teti-bola-panjakana zany natokana ho amatsiana ny Jirama tamin'ity taona 2024 ity. Kanefa hitantsika zany zao fa miamtotongana hatrany zany lafiny hoe fisitrahan'ny vahoaka ny herinaratra sy ny rano fisotro zany. Eo zany no iterahana aya ankehitriny mahakasika ny hoe dia ho sanatrive ny orinasa-panjakana rehetra dia ao anatin'ny fahitana olana avokoa. Tsy elitsika zay no nahita ny orinasa Air Madagascar izay atao hoe ny actionnaire be indrindra ao dia ny fanjakana malagasy dia efa nitsipozipozy izy iny dia nakany amin'ny lalany hoe privatisation ny lalana nandehanana ka hitsanganany ity Madagascar Airlines amin'izao fotoana izao. Hitantsika ihany koa nefa ny Madagascar Airlines fa tsy tafavoaka ary atao hoe mitotongana mihitsy zany orinasa zany amin'izao fotoana izao satria tsy mahita intsony an'ireo sidina maro izay atao hoe nisitrahan'ny Air Madagascar tany aloha zany. Eto zany dia hoe mampanahy ny orinasa Jirama ny ahatongavany amin'izay le hoe fahapotehan'izay. Volam-bahoaka no omena Jirama ka tokony ifanaraka amin'izany ihany koa ny tolotra omeny izay tamberina andraikitra ho iatrany ity solombavambahoaka ity. Voasoratra mazava ao anatin'ny teti-bola-panjakana zany subvention de l'État omena ho an'ny Jirama zany. Midika zany fa misy mihitsy ilay transfert na le hoe fandefasana ny vola io makany amin'ny Jirama fa le vokatra avy any amin'ny Jirama makany amin'ny mpanjifa mihitsy zao ny olana amin'izao fotoana izao no hoe tsy misitraka an'izay tokony hisitrahany zany ny vahoaka. Marihana zany fa lasa malasa saina ny hoe vola tsy tokony tsoforoana na alefantsika ny amin'ny Jirama kanefa tsy mahavaolana mandrakity androany. Nampiakape manokana ity solombavambahoaka ity manoloana ny fampijaliana ankitsirano ireo mponina ao amin'ny distrika na Atsimondrano. Efa andro maromaro no manana olana aradrano ny mponina Enito sy ny manodidina hoy izy saingy toa tsy mandray andraikitra ny Jirama. Vahoaka mandohetra ireo ka tokony ajaina fa tsy atao fahirano tahaka izao ho iatrany ity solombavambahoaka ity.
bokatrosa tanteraka ny fanjakana malagasy ananan'ireo orinasa mpikambana ao anatin'ny fivondronan'ny orinasa fakaba na ny GEFP raika amby 70 miliara ariary ny fanjakana malagasy raha ny vaovao voaray manambana ny hiditra amin'ny fampiatoana teknika na ny antsoina hoe chômage teknika ny ankamaroan'ny orinasa mpikambana noho ny fasarana na miompampana miatra amin'ny orinasa tato anatin'ny taona maromaro izao. Nisy ny fifanarahana nandeha sainga mbola baraingo hatramin'ny androany ny toy ny sy ny fanatanterahana izay. Ando miaratina sy Manorandre Malala. Sehatra safaroa aorian'ny fitrandrana reran-kibon'ny tany mampidi-bola vahiny betsaka indrindra eto amintsika ireo orinasa fakaba. Misedra olana maro anefa izy ireo manoloana ireo fepetra tsy tomombana tsy ahafahany mampiroborobo ity sy ampiariana ity. Dia nanahirana satria ny raha nahita ny resaka herinaratra teto Madagasikara. Anisan'ny ny fandaminana sy nangatana fiaraha-miasa tamin'ny fanjakana ny fandrondrana ny fahatapahana ziro satria izahay mila mandrindra ny famokarana ao anatin'ny orinasa. Tamin'ity taon'ity koa dia misy ny resaka efa voalaza ny filoha vaovao taona momba ny resaka TVA. 10 volana zao ny TVA no tsy naverin'ny fanjakana akoatra ny TVA mbola tokony jeren'ny direction générale des impôts ho an'ny circuit rouge ny filaza azy misy hatrambola tamin'ny 2021 mbola tokony jerena akaiky izany satria vola tokony averina amin'ny orinasa izay miitsoka any amin'ny fanjakana. Aleon'ny vahiny mampiasa volana ivelany toy izay to Madagasikara noho ny zava-misy. Efa nisy ny fifanarana saingy tsy tanteraka. Mandeha ny fifampiresahana ary mitohy hatramin'ny androany izany. Raha ny tena izy raha ohatra ka feno ny fepetra amin'ilay stabilité na ny fahamarina toerany lalàna mifeny zone franche sy ireo zavatra momba ny resaka rahabolan'ny fampiresahana teo dia misy koa ny herinaratra ahafahana mamokatra dia tsy afaka tsy isalasalana hoe tsika numéro 2 raha amin'ny fanondranana ny resaka textile amin'ny Afrique subsaharienne na amin'ny tsena européenne na amin'ny tsena américaine raha misy zay zavatra izay sady mila an'izay famoronana asa zay eto tanàna. Tsy ny textile ihany mamorona asa eto tanàna fa reny ataontsika hoe call center reny koa dia afaka mamorona asa be dia be eto tanàna fa misy lalàna mbola edina hatramin'izao efa taona misy lalàna momba ny Artec zay misakana dia sakana lehibe indrindra tsy ahafahan'ny call center mihitatra dia lasa mitsoka any Maurice ny olona fa tsy mamorona asa eto Madagasikara. Tsy mahita mangirana ny orinasa fa tsy antoka lava no misy. Maro amin'izy ireo no manambana ampiatony asa na ilay antsoina hoe chômage technique. Raha ny membre ny GEFP manokana dia raika amin'ny 70 miliara ariary nitrosa amin'ny fanjakana mandritra an'izay dia hoe tokony averina aty amin'ny membre anay fotsiny fa mihoatra an'izay satria misy orinasa fakavana sasany tsy ao anatinay toa misy manana amin'izay koa ny orinasa pétrolier na ny orinasa amin'ny sehatra hafa ohatrany hoe ny mpitrandraka renakibon'ny tany ohatra. Ny négociation andeha zany zao dia ny fampahafantarana nindrisika hoe efa bebetsaka ny mpikambana ao aminay voatery hiditra amin'ny chômage technique raha ohatra hoe tsy ampitsony ny vola ahafahany mihodina dia ampahafantarinay amin'ny sehatra rehetra zany hoe sahirana ny orinasa. Fanambina petraky ny filoha vaovao hitantany ny GEFP ny amerina amin'ny laoniny ny toeran'ny orinasa hitondrana fampivoarana eto Madagasikara. Satria izay mbola manana fasahirana izay misy maromaro zany izay zavatra izay tsy maintsy hidiranay ohatra zao hoe resaka ny TVA io zany tena mankarary membre antsika satria TRP ny resaka rabola io zany anankiray dia faharoa koa zany misy koa dia resaka fiscal io koa zany ho jerevanay akaiky satria io zany no hiteraka hoe le ataontsika hoe durabilité des entreprises. Totosandroany tetsy akoron-drano ny fifitianana ny filoha vaovao miaraka amin'ireo mpikambana mandrafitra ny birao hitantana ity vondra ny orinasa afakaba na ny GEFP eto Madagasikara.
Fantanterahana androany kosa ny fanaovana lavanty ireo fiara 110 tamin'ireo anjatony nokazany sampandraramsana ny fanagazana ny arena tsy azo tamin'ny aradalana na ny arai olona iray tompon'ireo fiara ireo raha ny fanazavana mbola andarana kosa ny raharay nanivon'ny fitsarana ho an'ireo olona voakasika amin'ity raharaha fahazahoana fananana tsy aradrariny ity saingy tsy maintsy nyrosona androany ny fanaovana lavantin'ireo fiara rehefa nazahoana fankataovana avy amin'ny fitsarana Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Roa etsy sy enina ambizato tapitrisa ariary no vidin'ireo fiara miisa 120 natao ny sampandraramsana ny fanagazana ny arena azo amin'ny tsy aradalana na ny aray tamin'ny lavanty izay notanterahina ampahibe maso androany. Fahazahoan-dalana avy amin'ny pôle anticorruption na ny PAC no nahafahana nanatanteraka ny lavanty n'ireo fiara azo tamin'ny fomba tsy aradalana ireo ka voatery no gazana ity rafitra ity. Mirotsaka any amin'ny kitapom-bola mpanjakana avy hatrany io vola io raha ny fanazavana. Mandeha aloha ny famotorana savaranandro, mandeha ny any amin'ny fitsarana rehefa vitany any amin'ny famotorana savaranandro. Saraina le olona hoe tena meloka izy dia rehefa tena meloka le olona dia mivoaka les décisions de confiscation. Zany hoe le didy tena manala le zoan'le olona amin'le fananana zany. Dia amin'izay fotoana izay manatanteraka ny agence de recouvrement des avoirs illicites manao le la vente aux enchères publiques dia mamerina amin'ny fanjakana ny vola azo amin'izany vente aux enchères publiques zany. Fa mandritra n'ilay famotorana any am-boalohany any amin'ny famotorana savaranandro enquête préliminaire zany dia efa misy ny fanagiazana vonjimaika hatrany zany dia efa manomboka le izy azo mbola tohizana ihany koa zany raha ohatra hoe mbola misy fananana tokony ho giazana mandritra ny famotorana ataon'ny fitsarana ihany koa dia vonjimaika fotsiny ihany zay zavatra zay ka zay mihitsy le nataontsika androany zany dia vente aux enchères publiques atsona hoe avant condamnation melohany fanamelohana n'ilay le olona zany. Miankina amin'ny didim-pitsarana kosa no amerenana ny vidin'ireo fiara ireo any amin'ny tompony raha toa ka tsy meloka eo anatrehan'ny fitsarana ilay voaroiroy. Tsy fiara ihany fa misy ihany koa trano sy tany no gazana saingy ny fiara ihany aloha no natao lavanty androany. Satria ny fiarakodia zany dia voasikajy ao anatin'ireo fananana mora simba na miembidy ka araka ny voalazan'ny lalàna moa zany ilay ordonnance 2019-015 raha tafiditra ao anatin'izay sokajy izay dia afaka mangataka zany ny agence de recouvrement des avoirs illicites anaovana la vente mialohan'ny didim-pitsarana farany andreo fanananareo. Rehefa nanao fangatana zany zay dia mivoaka ny didim-pitsarana na mialalana ny agence de recouvrement des avoirs illicites no an'ilay la vente dia rehefa mivoaka izay didim-pitsarana zay dia ny roso tamin'ny fampahafantarana ilay olona voakasika ny fisian'izay didim-pitsarana zay dia tao aorian'ny fampahafantarana zany rehefa tsy nisy intsony zany ny fampakarana ambaratonga-pitsarana ka raikitra le didy dia ny roso tamin'izao fanaovana la vente zao kanefa mialohan'ny nanaovana la vente koa dia tsy maintsy nisy ny fampahafantarana ny be sy maro zany ny fisian'izay la vente zay fampahafantarana ny olona voakasika hoe androany natao le la vente dia ny tamin'ny gazety fahitalavitra araka ny hitanareo reny zany ny mesure de publicité natao dia androany moa zany lay la vente ampabe maso. Mitovy eo anatrehan'ny lalàna ny olona rehetra manoloana ny kolokolo tahaka izao raha ny fanazavana atranjy. Misy ihany koa anefa ny lalàna mamaritra ho an'ireo olona izay manana zotsy azo enjehiny ka isan'ny miteraka fahasarotana ho an'ny fanatanterana ny asany aray zany. Tsara ny manamarika fa olona iray no tompon'ireo fiara misy 120 natao lavanty androany ireo raha ny fanazavana atranjy. Tsy mitsamtotongana ny sandam-bola ariary sy mita amin'ny vola vahiny anisany mamotika ny toekaren'ny firenena iray nefa ny fitotongana ny sandam-bola indrindra fa ny firenena ampanafatra tahaka ny Madagasikara. Antony efatra ny tena mampitotongana be ny sandam-bola antsika atao anatin'ity fanadihadiana ity no hitondrana fanazavana mikasika izay ary ny vokany eo amin'ny toekarena malagasy. Jessica Miray, Mathieu Prince. 7.25 ariary ny sandany iray euro androany araka ny loharano avy amin'ny banky fibeny Madagasikara. Antony efatra no tena mampitotongana ny sandam-bola ariary. Voalohany, tsy ampy ny fidiram-bola vahiny eto amintsika. Izany hoe besaka ary mitombo hatrany entana farany Madagasikara no ny entana ondrana. Faharoa, misedra olana hatrany ny entana fanondrany Madagasikara
toy ny lavanila, ny kafe, ny hazan-dranomasina sy ny letchi ohatra satria tsy mahafeno ny fiapetra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fahatelo, mitombo hatrany elanelany eo amin'ny sandany vola euro sy ny dolara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ka mampitotongana ny ariary. Ary farany, mampitotongana ny ariary ihany koa ny tombatombana ataon'ny mpampiasa vola eto Madagasikara. Misy fiantraikany ratsy amin'ny toe-karena eto Madagasikara avokoa anefa izany. Isan'izany ny fiakaran'ny vidim-piainana. Eneny izy raha tsy tsara mitantana azy tena manapotika ny ekonomia firenena. Ny izy io mantsiny tsika zany zao eto Madagasikara amin'ny ankapobeny mbola tsy mahavita teny ekonomikement fa be da be ny zavatra mbola afaratsika. Ny pétrole, be da be matière première na ny vary ary nefa tsika mpamboly vary mbola be deabe koa ny afaratsika. Dikan'izay zany rehefa afarana izy raha vao miakatra ny vidina euro na ny vidina dolara dia miakatra daholo ny vidim-piainana rehetrarehetra. Ary izay indrindra ny mahatonga an'ilay hoe mila tena hay tsara mihitsy mitantana io resaka taux de change io. Madagasikara ny anahantra foana. Mbola tsy misy réforme structurelle zany hoe décentralisé ny Madagasikara tsy mino anakarena fa vao maikitsika mianatra ary ny tena loza mety rehefa centralisé be loatra le firenentsika olombitsy ny tena vao maika miahanana fa ny akamaroan'ny vahoaka miamahantra zay ny zavatra itra. Vahaolana roa tsy maintsy atao anarenana ny sandam-bola malagasy. Io ny fampitomboana ny orinasy afaka mokatra ka ampitombo ny arikarena vaobe. Rehefa mitombo ny orinasy dia afaka hamokatra bebe kokoa i Madagasikara. Izany hoe ampiaina ny fanafarana ny entana. Mba hatonga ny demande na devise miena nefa ny offre na devise mitombo dia tokony hoe betsaka kokoa ny exportation atao dia ny importation miena dia raha vao izay ny atao dia automatiquement miena ny vidin'ny euro. Fa tsy zay rery ny impact an'ilay izy fa rehefa manao exportation ianao dia automatiquement zany ianao mivarotra zavatra vita vokarina vita Madagasikara dia zay zavatra zay miteraka asa lasa betsaka kokoa ny olona manana azy dia matoko ianao zany manao exportation dia efa manana ny ampy ianao amin'ny zavatra iny ohatrany hoe raha manao exportation ana vary zao tsika dia midika izay hoe efa manana vary zany tsika ampy atsika rehetrarehetra. Dia zany zavatra rehetrarehetra zany no mahatonga ny hoe atao mihitsy zay mba hatonga ny hoe autosuffisant tsika amina secteur ary afaka manao exportation dia ahena ihany koa ny importation atsika amin'izay tsika tsy voatery hoe mividy devise hividianana azy fa indrindrandrindra hoe tsy voatery hoe zareo avany no mamokatra dia tsika mividy fotsiny fa ny tena tsara dia tsika mihitsy mamokatra an'ilay izy. Tsy misy azo antenaina amina fampandrosoana raha mbola toy izao ny fitantanana ny toe-karena eto Madagasikara ho an'ny taona 2024. Ahina ao mafy kokoa aza ny fahavoazana sy ny fidanga ny vidim-piainana ho hiatran'ny fanazavana. Vavaon'ny trangam-piarahamonina indray mbola tsy nandran'isam-baovao ary mbola tsy hita hatreto ireo olona enina nalainy dahalo ankeriny ny 14 Desambra lasa teo tany Anjozorobe. Raha ny fantatra dia mbola eo am-pelantanan'ireo dahalo ireo olona nalainy ankeriny ireo ary efa miezaka ny manara-dia ny mpitandro filaminana any an-toerana. Raha tsy haivina dia ny 14 Desambra lasa teo no nitrangana fanafiana atao amin'ny distrika Anjozorobe atao amin'ny fokotany ny Vohitsara norafon'ireo dahalo avokoa ny fondain'ireo olona iray fokotany atao ry ny fandroban'izy ireo tranombarotra maro atao an-toerana ary atao ry izay nakan'izy ireo takalonena misa enina ireo. Fa tafiditra anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fahoriana ho an'ny mponina mipetraka eny ambany tanàna izany noho ny fiakaran'ny rano. Anisany misedra olana amin'izany fiakaran'ny rano izay netsy amin'ny fokotany Andavamamba Anjezika faharoa nanaovan'i Jasika Miray sy Mateo Prince fanetatiana androany. Eto ny fokotany Andavamamba Anjezika faharoa tafiakatra eny Ambalana ny rano ety rehefa fotoana ny orana toy izao. Tsy misy lakan-drano ivariana ny rano eto na misy aza dia na tsentsy ny fako na efa nisy nanangana trano eo amboniny araka ny fitarainany imponiny. Fijaliana tanteraka rehefa fotoam-pahavaratra. Fiantraikany aminay mihitsy aloha ilay izy satria na zanakaina ninona marary daholo amin'ilay rano ianao amin'io masaka daholo ilay mitonitolo eny rehefa miakatra ny rano. Tsy haiko na le izay amin'ity tokony misy kanalina nefa tsy afaka tsisy kanalina. Ity zao efa hoditoran'ilay mompira mividy an'ity tany ity indray dia efa
tsy maintsy topo be anay zao ny rano miditra trano manitsiny maintsy iainana le izy a dia ohatra hoe mivady zao ao trano ny ankizy na hoentina any amin'ny complexe nainay ny ankizy dia ny lehilahy ohatrany ny ankizy a tsy maintsy hoentina hiala amin'ilay rano be eo matao ohatran'ilay sodomatin'ny rano ao izay ny tena andananay any amin'ny zininazy foana efa tena favaratra ny aty aminay tsisy lakan-drano ty zao totorana dia efa ny aty aminay tsisy lakan-drano mihitsy dia nefa ilay izy rano maloto koa sady raha maloto izy sady mamasaka tongotra be mihitsy dia tsy maharary be rehefa maharary mena karaha novidiny any an-tsena mihitsy atao amin'ny lelakela tongotrao mamitsingatsinga mihitsy ianao miletika anaty rano tanteraka ny antsasaky ny trano ity rem-pianakaviana ity rehefa misesisesy ny orana mbola ho fany 5,4 isam-bolana nefa ny tranony tepoko raha vao avy ny fahavaratra dia miakatra zizika eto amin'ny rindrina eto ilay rano dia sy tanay misy izay tany alefa miaritra ato izay telo manaka resaka sakarano ny fivelomako izaho mitokantranoko ato dia ampakarina sy nabaty ty mpandriny ty dia matory ato izay telo manaka fa za sy mamaka ny complexe izany tongotrako amin'io masaka be daholo dia indraindray raha sy afaka masaka rano misy olona be moa n'olona mitaty ranorana daholo dia sy dia misy karano potika tanteraka ny entana ho an'ity tokantrano ity miepaka ny loko sy ny rindrina tratry ny rano tsy zarazariko ny fahasalamana satria miakatra ny rano maloto tena sipotra aloha ny amin'ny vato dia teo dia matetika miakatra tension foana zany raha vao vanina satria izay roa rehefa ny ankizy tsy maintsy alefato no indray ny trano nyrodana tapoka dia inona moa no ataona hoe alohan'ny tena lehibe no faty ato izay ny ankizy le rano maloto tena omokabony eo zany mivoaka miditra ty tanànanay daholo tanao zao mahatonga ny rindrina mikepakepaka rehetrarehetra zao indray ny rano miakatra ambony be ohatra zao dia zao lasa ambony be ohatra zao dia endahana fotsiny ty dia mendaka ho azy ohatra zao no nataony dia re lasa ty ambony be aty mihitsy dia tsy afaka mandeha zay dia mifampibabo ny ankizy kely babena dia alefa any amin'izay olona fatapatatra any zany zay ny tena fahoriana majany aty tsy ny ato andava-mamba anjesika faharoa ihany no misedra olana toy izao rehefa fahavaratra fa ny faritra iva rehetra eto Antananarivo olany tatatra fivariana ny rano maloto avokoa no iraisany na tsy entsy ny fako izany na misy manamboatra trano eo ambodiny tsy misy manara-maso raha teo ny fandrenany tsy misy manaraka ny drafi-pandaminana an-tanan-dehibe raha misy izany pirofo izao fa gaboraraka ny fitantanana ny tanàna dia samy mizaka ny vokany tsirairay Favao ny fanatanjahantena indray taom-pambiazana ny taona 2024 ho an'ny taranjatolona tsara avokoa ny vokatra azon'ireo atleta malagasy tamin'ireo fifananana iraisam-pirenena ho an'ity taranja ity na dia eo aza ny olana maro samihafa no sedrainy federasiona tahaka ny tsy fampiny etomanana hiatrehana ireo asa samiandry mandritra ny taona onjalalana ranaivomanana sy tahirinena. Anisan'ny taranja nitondra avy ny voninahim-pirenena tamin'ireo fifaninana iraisam-pirenena ny taranjatolona na ny lutte. Tsara ny vokatra azo tamin'ity taona 2024 ity amin'ny ankapobeny ho an'ny taranjatolona. Mandritra 570 isan-jato ny asin'ireo nivoninavinaina atao tao anatin'ny herintaona ny vita hoy ny filohan'ny federasiona. Anisan'izany ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara, ny fampivondronana nasionaly, ny lalao faninanana manerana ny Afrika ary ny fanaovan'ireo atleta stage tany ivelany. Ankoatr'izay, nisy ihany koa fifampizarana traikefa tamin'ireo manam-pahaizana avy any ivelany. Anisan'ny taranja nahazoana medaly maro nandritra ny lalao nosy ihany koa ny taranjatolona. Ohatra fotsiny tamin'ny jeux des îles sika nitondra médaille be da be 8 or 11 argent 2 bronze. Tamin'ny jeux de la francophonie tany Congo sika nitondra médaille. Tamin'ny championnat d'Afrique tany Tunisie sika nitondra médaille. Tamin'ny jeux africains des plages tany Tunisie sika nitondra médaille. Takoatran'izay dia nanapiatrano expert betsaka indrindra ty taonty sika tamin'ity taonty. Olana sedrany federasiona ny tsy fahampindreo etomanana sy ny tsy fahampindreo mpanohana. Kamaroan'ireo activité izay natao reo dia tao anatin'ny fahasarotana foana fa saingy hoe miezaka amin'ny fédération amin'ny alalan'ny gymnastika sy ny zay zavatra azo atao zany isarangotana amenoana ny banga. Zay zany eo amin'ny etomanana foana ny olana satria zahay dia tsy ohatry ny fédération ana sport collectif ohatry ny hoe ny foot, ny basket, ny rugby ka hoe mahazo partenaire matanjatanjaka fa tsy dia misy intéressé aminay zany ireo partenaire ireo hany ka ny bailleur traditionnel foana zany no miara mitondra aminay ny vesatry ny activité rehetrarehetra ny charge zany.
Vinapetraka ny fédération ny azona tapakila afana miatrika ny lalao olimpika ho tanterana ny Paris amin'ny taona 2024. Isaraka izany ireo atleta isoltenan'i Madagasikara hiady ny tapakila andraisana anjara amin'ity fifaninana iraisam-pirenena ity. Jeux olympiques any Paris zany no anisan'ny vina goavana indrindra apetrakinay eto anivon'ny Taranjatolona dia mba ananatsika qualifié amin'ny Jeux olympiques. Ka manamarika fa manana ankizy eo amin'ny anankifito eo tsika qualifiable araky ny rapport nataon'ny technicien sy ny ino izy ty experts internationaux avy any fédération internationale zany dia ireo fito reo zany no tsy maintsy arahana maso akaiky manokana. Nandatanteraka fivirina aram-potoana ny fédération-ny Tolona 15 Desambra lasa teo. Nandritra izany no nifidianana izay filoha hitantana indray ity taranja ity atao anatin'ny efa taona manaraka izany hoe ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025. Samy tonga nandasabato tamin'ity fivirina aram-potoana ity avokoa ny Ligue Paritra D mandrafitra ny fédération ka ny filoha teo aloha Mamtina Ravelson ihany no lany hitondra indray ao anatin'izay efa taona manaraka izay. Ny fandarana aona marina sy ny Global News izay avy hatrany no arainao aorin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny ronan-tsara indray amin'seho fa mitondra lohateny hoe Family Camp. Ny sampana fampalalam-baovao ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko.